La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Taoriana ny fifanaovan-tsinay teo amin'ny Praiministra sy ireo sendikan'ny mpampianatra sasatsasany fa nontaniana maro no mipetraka ao an-tsainy ny mpanara-baovao. Isy fampianarana ve amin'ny alatsinain'izao? Fitakiana sendikaly samihafa ampikatso ny famoriketra eto an-drenivohitra ny sendikaly ny mpiasan'ny sampandraran'ny hetra ny herinandro izao tsy isy ny service minimum. Ho an'ny mpanabe kosa dia sendika valo amin'ny 7 ihany no nanaso ny fifanarahana ka hiverina mpianatra mitohy araka izany ny fitakiana ho azy ireo. Tsy misy nohajain ny orinasa QMM ny fifanekena tamin'ireo tompony tany izay ampiasain'ity orinasa ity raha nambarany ry solontenan'izy ireo izay tonga teto Antananarivo vao hitsakitsaka manoloana izany ny zon'olombelona sy ny lalàna mifehy ny fitrandrahana raha nambarany ny fiarahamonim-pirenena. Farany any ivelany andro vitsy mialoha ny fifidianana filoham-pirenena ao Mali nanao fitorohana ny amin'ny fisiana osika ny mpanohitra ao an-toerana. Ny tsipirin'ireo arahanao afaka fitoana fohy. Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga sondray eto anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny politika vetrano isataratsika izany taorian'ny fifanaovan-tsinay teo amin'ny Praiministra sy ireo sendikan'ny mpampianatra sasantsasany fanontaniana maro no mipetraka ao an-tsainy ny mpanara-baovao. Isy fampianarana ve ny alatsinain'izao? Vahaolana maharitra tokoa ve no noraisin'ny fitondram-panjakana miroro saina na ny ray aman-dreny fa indrindra ihany koa ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana sy ny toy ny fampianarana. Ary avy ny fanadihadiana mikasika izay. Rehefa ny atom-bolana maro ny fampianarana teto Madagasikara, vokatry ny tsy fihainoan'ny fitondram-panjakana ny mpampianatra mpanabe. Nanambara ny Praiministra omaly fa miverina mianatra ny mpianatra fa hita ny marimaritra iraisana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpampianatra mitokony ka nomarihana tamin'ny fifanaovan-tsony. Taorian'izay anefa reteny rehetra teny ny feo fampahany amin'ireo sendika mitokana ihany no tonga teny mahazo arivo ny andron'ny omaly. Eo ihany koa no hoe iray isan-jato amin'ny fitakiana no voavaly fa ny 720 isan-jato ambiny kosa mbola baraingo. Manoloana izany rehetra izany fanontaniana maro no mipetraka an-tsain'ny iray aman-dren'ny mpianatra. Vitatreo ve ny fiandrasan-trano nataon'ireo zanany fa hiatrika ny hoaviny amin'izay? Andrato fahalalana mandra-pahoviana indray ireo mpianatra. Hijanona amin'ireo fotoana voalaza ve ny daty anatanterahana ny fanadina-mpanjakana na teo aza ny fiatoana? Mandrivony vato ve ny iray aman-dreny fa tsy ho taona fotsy tokoa ity taom-pianarana 720 sy 2020 sy 2020 ity. Isan'ireo fanontaniana apetraky ny iray aman-dreny mampianajanaka ireo amin'izao fotoana izao fa indrindra ireo any amin'ny draina 220 ankoatra na Analamanga. Ny alatsinainy no hamaritra ny valin'ireo fanontaniana iray aman-dreny ireo. Raha ny zava-misy aloha hatreto mizarazara ireo mpampianatra. Andany milaza fa hiverina mpianatra manomboka ny alatsinainy izao ho tombontsoany ny ankizy malagasy. Ankilany manambara fa tsy afaka mpianatra ny olona marary raha tsy mahazo fitsaboana. Manoloana izany rehetra izany miandry ny rehetra ary mifampanontany amin'ny hoe inona no antoka fa havan'ny olana tokoa ilay fifanaovan-tsony ka afaka hiatrika ampilaminana ny fianarany amin'izay ny zaza malagasy rehetra manerana ny nosy. Mahatsapa ve ny rehetra ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany ny mpampianatra mpanabe ny ray aman-dreny sy ireo mpianatra fa ny fianarana ny lova tsara indrindra. Amin'ny alatsinainy no mifankahita. Fa tokony ho ataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny lesona ny raharaha Alexandre Benalla any Frantsa amin'izao fotoana izao raha nambarany teo anivony CNDH na ny Vaomera Nasionaly misahana ny zon'olombelona mbola lavitra ny lalana tongavany Madagasikara any amin'ny tany tandalana marina raha ny fanazavana onasaina. Olona ambony mitana ny andraikitra chargé de mission eo anivon'ny kabinetra ny filoham-pirenena frantsay no nanapatra fahefana sy ny kasitanana mpanao fihetsiketsehana iray nandritra ny fanamarina ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana May lasa teo. Tsy navelany tompon'andraikitra isan'ambaratongany sy ny parlementera frantsay ho vitavita foana ny raharaha fa nomeloan'izy ireo
Rehefa niparitaka tamin'ny haino manjery ity horonan-tsary ity. Cette vidéo, on le voit lors des manifestations du 1er mai, frapper un manifestant. Nandray ny andraiky ny tandapa tao amin'ny Élysée ka nandroaka ity olona akaiky ny filoham-pirenena ity ny zoma lasa teo ary niroso tamin'ny fisavanany trano ny taorian'izay. Olona telo eo amin'ny préfecture de police ihany koa no voasazy miaraka aminy. Tsy ny fidianana olona sy toerana raisiny eo anivon'ny firenena ny fandraisana andraikitra sy ny fampiarana ny lalàna, hoy ny tompona andraikitra manao ny fanadihadiana any Frantsa. Tokony ho lesona fakantahaka ho an'i Madagasikara ity raharaha ity, hoy ny eo anivon'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Roa volana mahery teo aoriana ny Frantsay mandray ny andraikiny. Ny an'i Madagasikara tsy hita ny toy ny raharaha hatramin'izao, toa ny raharaha antsakabary. Tsy azo eritreretina ny hoe nisy polisy anankiroa aloha maty, zany dia hatramin'izao tsy mbola fantatra hoe iza no namono azy, dia mbola tsy nentina teo anatrehan'ny fitsarana izay namono olona. Zany dia zavatra tsy azo ekena. Tsy azo ekena arak'izay ihany koa ny hoe nisy fampijaliana, hoe fanambadiana olona aman-jatony sy fandorana ny tranon'olona aman-jatony, dia hoe tsy misy arakaraka zany na iza na iza. Angamba ataoko hoe resaka hoe le androm-panjakana mbola tsy mipetraka amin'ny toerany araka ny tokony ho izy. Le fanjakana tandalana raha mety Madagasikara izay mbola tanjona angamba le izy zany, fa le eo efa mpiarana azy mbola raharabe. Angamba ataoko hoe mbola mianatra isika. Hiditra amin'ny faharoa taona ny ankehitriny izay raharahan-tsakabary izay, saingy tsy hita ny toy ny raharaha. Iza no naniraka ireo mpitandro ny filaminana nampiasa hery tany an-toerana? Iza no tompon'antoka tamin'ny fampijaliana sy ny fandorana ireo trano fonenana anjatony? Efa vita tamin'ny 29 volana aogositra teo, izany hoe mbola vao herinandro lasa izay no nahavitan'ny fanadihadiana an'ireo mpitandro ny filaminana 100 izay nanatanteraka ny iraka taty Antsakabary tamin'ireny fotoan'ireny, ary dia hoentina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ilazana amintsika hoe tsy mipetra-potsiny akory ny fitondram-panjakana, fa misy dia misy tokoa ny fanapahan-kevitra raisina sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny zavatra nitranga teto amintsika teto. Toa ny mazatra tsy hita ny toy ny raharaha. Hatreto ihany koa tsy hita ny fepetrany raisiny fanjakana tamin'ny fanapara-pahefana sy ny fampiasa-kery nataony mpitandro ny filaminana tamin'ny mpianatra teny Vodivorona ny 9 Jolay lasa teo. Mpianatra izay tsy nitondra fitaovam-piadiana fa nanao fitakiana tsy anterisetra. Bomba mandatsa-dranomaso sy fampiasa-kery no setrin'izany. Aiza ny fanjakana tandalana sy ny demokrasia dradradradrainy ny fitondrana HVM saiky ho isan'andro. Raha ny velany mandray ny andraiky ny parlementaire ary manao enquête parlementaire amin'ny raharaha mafana toa ny any Alexandre Benala. Ny eto amintsika variana miady ny tombontsoa manokana toa ny fiara 4x4 sy ny kolikoly izay no afantarana ny sasatsasany amin'ny parlementaire. Miandry ny rehetra amin'ny fandraisana andraikitra, ny fanaraha-maso izay fanambarana atao, ampanjakana ny tany-tandalana sy ny ady amin'ny tsy maty manota. Fa eo amin'ireo fitakiana sindikaly samihafa ampikatso ny famoriketra eto an-drenivohitra, ny sindikaly ny mpiasa ny sampandrarany etra ny herinandro izao. Tsisy ny service minimum raha ny fanazavana, tsisy intsony ihany koa ny fandraisana ny raharaha rehetra. Ho an'ny mpanabe kosa ihany koa ankilan'izay dia sindika valo amin'ny 17 no nanasony ny fifanarahana ka iverina ampianatra indray ho an'ireo tsy nanasony izany dia mitohy ny fitakiana indrindra ho an'ny saim-pamafanadihadiana vetrany. Ao anatin'ny fitokonana sy fitakiana ara-tsindikaly samihafa, nilaza ny tsy hanao service minimum ary ampikatso ny famoriketra eto an-drenivohitra ny mpiasa ny sampandrarany etra ny herinandro avy izao. Antony sivy ny fitakian'izy ireo tany am-piandohana rehefa nahena hotely ankehitriny, saingy tsy mbola misy resaka ny famaliana azy. Iamafy araka izany ny fitokonana raha ny fanazavana, wakatiny avokoa ireo ivitoeram-pamoriketra manerana ny nosy raha ny fanazavana trano. Isan'ny votoatin'ny fitakian'izy ireo izay tsy ampandeferina raha ny fanazavana ny tokony anafoanana ny fifanarahana amin'ny orinasa ametisy. Hotohizana ny tolona ary mbola tsisy miasa, tsy misy ny service minimum manomboka alatsinainy zany dia hiditra mafimafy kokoa zay. Ny ataonay arangamba dia antsoavo anareo
nareo mpandehoetra nareo opérateur satria raha privé no andray ny hetra ataonay ny ametisy zany dia izy tsy maintsy isy tambiny ambony nalaina ety amin'ny fanjakana ho alohanareo any zany lasanao double taxation zany sady andoharinareo zany nandoaty aminay ety dia izay zavatra zay tsy avesatra nefa talohanareo raha nandeha telo somme taty dia lasa mety ho isy zanany kely zay zavatra zay. Ny politique générale de l'État dia milaza fa hoe nampiantso ny gouvernement isan-karazany izy mba hisy ny fitoninana ny apaisement ama ny olana miaraka amin'ny syndicat nefa tsy nanao an'izany tao ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetom-bola. Eny taos no anombohan'ny syndicat ny mpiasan'ny sampandrarany hetra ny sitinina ny alatsinainy izao raha ny fanazavana trano. Ankilany mienjandroa ny tady eo amin'ny mpiasan'ny sampandrarany hetra sy ny taleparitra isan'izay ny automasina. Misy ny fanerenareo mpiasa iasa na iraisan'ireo syndicat manerana nosy aza ny fitakiana. Taratasy fangatahana fanazavana kosa no miandry ireo izay tsy manaraka ny baikony. Nisy ny fidinan'ny mpitarika sindikaly tany an-toerana ny fampiresaka tamin'ireo mpiasa sy ny talemparitra saingy samy miziriziry amin'ny heviny ny rotonta hatreto. Ankilany kosa ho an'ny mpanabe miisa 9 amin'ireo sindika 720 ihany no nanasony ny fifanarahana sy nanaiky hiverina mpianatra raha nambaran'izy ireo. Manamafy kosa ny sempama fa isy ny hetsika lehibe ho ataon'izy ireo ny herinandro izao. Tokony tena le hoavy ny mpampianatra mpanabe amin'ny ankapobeny mihitsy no dinihana sy apetraka mba anatin'ny 20 taona tsy hiverina intsony ny zavatra sahala amin'izao eo aniva fampianarana sy fanabeazana. Mikararana eny amin'ny vola amin'izao fotoan'izao hanakaramana ireo mpampianatra ireo ary ny mpanao politika isatsokajiny dia miasa ao anatin'izany zavatra zany. Noho izany ho an'ny sempama zany dia amin'ny talata ho avy zao dia efa nafarana ny rehetrarehetra any amin'ny faritra fa isy ny filakevim-pirenena ho an'ny fampianarana sy fanabeazana karakarainy ny sempama. Dia aorian'ny filakevim-pirenena io dia isy fanambarana lehibe zany izay omena ny mpampianatra mpanabe rehetra sy hoena mponina eto Madagasikara. Arak'izany tsy tsatra ny fitakiana sindikaly na ny eto an-drenivohitra na ny any amin'ny faritra manomboka amin'ny herinandro io raha toa ka manamafy orina ny fitakiana iraisana ny eo anivon'ny sampandrarany hetra mizarazara kosa ireo mpanabe. Fa mitaky ny ampiarana andidim-panjakana amin'ireo izay nampiatoana tamin'ny asany sy notapahana karamany eo anivon'ny solidarité syndicale de Madagascar samy ambany lalàna ny rehetra ka tokony anajan'ny lalàna sy ny zo sindikaly raha nambaran'izy ireo. Fanadidina vetrany. Mijanona ho kabary ambola tabatra ary tsy misy fampiarana ireo didim-pitsarana ny voaka ny amin'ny famerenana ireo mpiasa amin'ny asany sy tapaka karama toa ny Air Madagascar, Jirama sy ny maro hafa hoy ny filohan'ny SSM tamin'ity androany ity nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Mitoy ny tolona sindikaly ary mafy vokatra izany raha ny fanazavana. Tolona satria nahoana mbola tsy voavaly daholo ireo fitakiana izay nataon'ireo sindika maro samihafa ao anatin'ny SSM. Anisan'izany ny fangatahana ireo minisitra izay tokony hiala, anisan'izany ny minisitra Rinandriamandazy. Misy ny sindikalista izay voaroaka tamin'ny asany ary misy didim-pitsarana mamerina azy ireo kanefa dia hatramin'izao mbola tsy naverina amin'ny asany ireo ary mbola tsy naverina ny karamany, mbola tsy nalota amin'izy ireo ny vola izay tokony alohan'ny fanjakana sy ny mpampiasa azy amin'izy ireo. Anisan'izany ny Hermad, Jirama, Artec ary SMMC Portomasina fanodinana ny volam-panjakana sy ny asa-panjakana mihitsy kanefa dia mbola mini ihany koa ny ministry ny vola tsy mandray ireo sindika ny impôt douane na ireo mpiasa-panjakana izay mangataka fionana taminy. Miantso ny Prime Ministre ny eo anivon'ny SSM hanome fehim-potoana ireo ministra ampiarana ny didim-pitsarana. Anahoana moa ny Premier Ministre no mavita manao ultimatum 72 heures amin'ireny mpanabe reny sa rehefa kely dia tsy mba mamindro fa ireo ministra izay omena baiko efa ho ray volana tsy manaraka tsy hanaovana ultimatum izay koa mba mangataka monsieur le PM hoe mba hanaova ultimatum koa ireo ministra ireo hoe omena 24 heures ianareo, omena 72 heures ianareo mba hanatanteranareo an'ireo didinao ireo fa maninona tsy atao an'izany. Itoy ary anamafy ny hetsika sindikaly ny eo anivon'ny solidarité syndicale de Madagascar raha tsy misy ny valiny mahafapo ny amin'ireo fitakiana izy ireo raha ny fanazavana hatrany.
Miandry ihany koa ny SSM ny valin'ny fitoriana izay napetraka izy ireo teny anivon'ny Bianco ary milaza fa tsy anaiky izany ho tsy misy toy ny mahazatra teto amin'ny firenena. Lafima vaoafa kosa indray tsy misy nohajain'ny QMM ny fifanekena izay nataony tamin'ireo tompony tany ampiasain'ity orinasa ity raha nambarany solotenan'izy ireo izay tonga teto Antananarivo voaitsakitsaka araka izany ny zon'olombelona sy ny lalàna mifeny fitrandrahana ho ny fiarahamonim-pirenena. Araovetrany fanadihadiana. Tompo tany manodidina ny 909 no nofitany ny orinasa QMM raha nambarany filoha lefitry ny mpamboly mitambatra izay ivondrona ireo niarambona tonga eto andrenivohitra. Tsy nohajain'ity orinasa ity ny fifanekena ny fanaovantsony raha ny fanazavana. Tsy mbola nisy ny volanomena nanomboka tamin'ny 2005 jusqu'à taty tamin'ny 2015 vao nisy an'izay filet de sécurité zay. Io filet de sécurité tokony hanana 5 millions par tête de francs isan-taona satria karazana dommage. Raha namery zareo tamin'ny 2015 1 million de francs par tête men'olo. Tsy nisy nahazo 4 millions hoe natao aiza io vola 4 millions. Nandeha ny tamby ny nomenanay tao tamin'ny 500 par metatra toradroa, tamin'ny 20 tamin'ny 1 tamin'ny 700. Nisy anefa taratasy mifanarahana tamin'ny 3 arivo talohan'izay dia farafaniavy ny fandaovana ny vola taty amin'ny 500, 1 io zakany. Voaitsakitsaka ny zon'olombelona sy ireo lalàna mifeny fitrandrahana raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena Kradoi. Olombitsy no mahazo tombotsoa amin'ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny orinasa QMM raha ny fanio-kevitry ny mponina avy any an-toerana. Ekena aloha fa nanao développement zareo tao. Fa io développement dia développement ho an'izay akaiky ny commune ihany fa sy ho an'ny besinimaro. Izay akaiky eo ihany nahazo tombosoa amin'ny développement fa sy ho an'ny fikololona rehetra. Misy lalàna ao amin'ny code minier anisan'izany milaza mazava fa hoe misy fepetra tokony ho raisina mba anomezana onitra ren'le olona esoana amin'ny taniny reny noho ny tetikasa fitrandrahana. Dia anisan'ny zo anankiray voaitsakitsaka zany izay le zo ahazo onitra aradrariny. Sy ampiariana jono, omby, ny fambolena isan-karazany ao amin'ireo kominina telo, Taolaniaro, Ampasinampona, Mandromborombotra, ireo no isan'ny misedra olana vokatry ity fitrandrahana ity ho iatrany ny fanazavan'ireo mponina. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny manoloana izany, fa ihany koa ny avy amin'ny orinasa QMM. Raha tsy ivona, efa nanao fihetsiketsehana ho fanoherana ny fanapahan-kevitra ataon'ireto tompo-tany ireto ihany koa ny fikambana sasantsasany ao Taolaniaro. Manoloana ny nambaran'izy ireo ho fanembatsembanana ny sehampiariana noho ny sakan-dalana matetika ataon'ireto tompo-tany namidy tamin'ny orinasa QMM ireto. Fa eo amin'ny setry ny fiariana kosa indray dia manomboka mahazo vahana eto amintsika tato anatin'ny taona vitsy ny atao hoe fandraharana ara-tsosialy fanampiana ny fiarahamonina no sady loharam-bola amin'ny ankapobeny no mandrisika ireo tanora hiditra amin'ity setry ny fandraharana iray ity. Ny tsena sy ny lalam-barotra ny fafehezana ny filan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny no olana ho azy ireo ankoatra ny famatsiana ara-bola. Araovetrany fanadihadiana. Fandraharana ara-tsosialy na entreprenariat social, io indray no ironany safidin'ireo tanora malagasy maniry niditra amin'ny setry ny fandraharana amin'izao fotoana izao. Eny amin'ny ambaratonga ambony amin'ny ankapobeny no efa miroso amin'ny fananganana ny tetikasa izay tiana ho tanterahana ireo mpianatra. Tanjona amin'izay entreprenariat social izay raha ny fanazavan'izy ireo, ny anampy ny fiarahamonina, manoloana ny fahasahiranana iainana, ny loto izay azo avadika ho loharanom-bola. Avy amin'izay no mivoaka ilay hevitra hoe maninona raha io fako io ho ahodintsika amina produit anankiray izay ahafahantsika azahoana vola dia amin'izay ireo olona izay mitsinjoka fako ireo amintsika asa mba hakan'ilay fako ho antsika dia le izy ahodinay provende ho an'ny akoho trondro. Zany hoe misy le lalitra io manatody dia iny atody iny avy mivadika olitra dia iny olitra iny nutritif zany izy iny fa tsy mitondra aretina koa fa nutritif le izy dia iny olitra iny afaka avadika avy eo avadika provende. Misy déchet ariny dia iny déchet iny avy eo
mivadika zezika. Ho an'ireo matsianina amin'ny tontolon'ny fandraharana, isan'ny tokony hojeren'ireo mpianatra sy tanora te hiditra amin'ny fandraharana eto amintsika ny fahafehezana ny lafiny ara-pamatsiana sy ny lalam-barotra. Beaucoup plus travaillé, surtout la partie financière. Mila ezaka be ny lafin'ny famatsiana sy ny enti-manana raha te handraharaha. Saripady ihany koa io, mila midina ifotony mihitsy mamantatra ny mpanjifa hamantarana ny filany, ny mpifaninana aminao. Iza ny tena kendrena. Mila manantona ireo ivitoerana na fikambanana na orinasa ihany koa manosika sy manohana an'izay fandraharana tanora izay fa indrindra ireo tanora mpianatra. Pour qu'elle puisse se positionner auprès des jeunes. Ankoatra izay, sakana ho an'ireo tanora maniry hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana nefa manana tetikasa afaka hampandroso ny lafiny ara-bola. Raha ny atotanisa avy amin'ny ivitoerana ara-pandraharana miasa eto amintsika, mandidina ny Juillet ireo start-up izay mijoro eto Madagasikara tany amin'ny taona 2024. 20 isanjaton'izy ireo ihany, izany hoe mandidina ny 4 alina, no azo lazaina ho tafavoaka ka lasa orinasa madinika sy salantsalany. Sehatry ny tolo-draharaha na ny servisy amin'ny ankapobeny no misy ny ankamaroan'izy ireo. Tsy misy hatreto ny tohana azo tsapahitanana avy amin'ny fanjakana na ny ministera misahana ny tanora na ny ministera misahana ny ara-barotra sy ny ara-toe-karena. Mialohan'ny hanarahantsika ny toy ny fampahalalam-baovao dia hanaraka dokam-barotra vetivety isika rehefa avy eo miverina ao anatin'ny sehatry ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony fianarana any ivelany. Hitantsika ihany koa amin'ny fanatanjahantena izay ireo anarana mety handrombaka ny Ballon d'Or amin'ity taona ity. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Tassam, Manoucha Wansija, Rallye de Wangour, première édition, 3e manche, championnat de Mada, Liverpool, Rekiem Liverpool, Ruam Liverpool Sulai, Balmiful Sunuarivu, et Alocha Mangoru, Banouan, Fanalamang, Essa, FSAM, partenaire, Région Alocha Mangoru, Orange, Fima, Bézanzan Hotel, Coq d'Or, Copima, Souatrans, Transmangour, Restaurant Telsu, Karenzi, Rallye de Wangour, première édition, Liverpool, Rekiem Liverpool, Ruam Liverpool Sulai. The world entered a new dark age. I was one of the last synthetics to survive. Wake up. Who are you? I've been looking for you for a long time. Because I'm happy. Her name's Ash. She's the perfect woman, right? Incorruptible. God, I love that. Why did you save me? Maybe I'm malfunctioning. I've never had this feeling before. It was at that moment I became aware of exactly how different I was.
tonga soadray eto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny horonan-tsary Future World no arahinao ary ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo hanoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa eo amin'ny sehatra ny fampianarana any ivelany antoko ny fandrosoan'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy ny fanabeazana ary mitana anjara toerana lehibe amin'izany ny fampianarana ambony zava-dehibe ihany koa ny sy ny fiara-miasa amin'ny firenena any ivelany ampivoarana izay tontolo ny fampianarana ambony izay fifanarahana tamin'ny Aostralia ohatra no nahafahan'ny Madagasikara mandefa mpianatra makany an-toerana ary mifanakalotra efa ihany koa tompon'antoka amin'izany ny sekoly Vatel Madagasikara fanajiajiny Albertin Ramialarivo. Samy miaiky ny rehetra fa zava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana ahafahana manomana ny ho avy ary ampandroso ny firenena. Mitana anjara toerana manokana anatin'izany ny fampianarana ambony sy ny fisokafan'ny fahafahana manono ny fianarana any ampita. Fiaraha-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy Australiana ohatra, ny fahafahan'ny mpianatra malagasy mifanakalotra ekefa na mandefa mpianatra any an-toerana amin'ny alalan'ny sekoly ambony Vatel izay misy eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voalohany indrindra aloha antsika malagasy opportunité lehibe le izy ahafahana mifanakalo amin'ny fianarana any ivelany, ahafahana mahita zava-baovao dia eo ihany koa araka ny voalaza teo hoe ny kalitaon'ny fampianarana zany ambony dia ambony any Australie, zany hoe izay no anisan'ny ny point lehibe indrindra voalaza teo zany. Eo ny hoe ny fisokafan'ny université any Danford College aty Madagasikara izay Juillet, gasy rehetra angamba ny patriote daholo, zany hoe tombontsoa le izy satria rehefa mandraty fianarana any ivelany ianao manana ny voalohany indrindra aloha mandraty fahalalana, eo ihany koa hoe mitondra traikefa, zany hoe traikefa azonao avy any amin'ny tany mandroso zany zavatra tsara afaka hoentina ampiarina eto daholo. Ny fandraisako an'izany aloha dia tsara aloha zany Madagasikara satria le ankizy tsara mahita formation hafa any ivelany mba hoentina eto amin'ny pays. Raha ho an'ny tanora malagasy dia mba tsaratsara zany le izy hoe any andafy indray zany ny manao étude ale olona. Misy opportunité betsabetsaka le malagasy. Ohatra mitady asa any ivelany, manao expérience vaovao. Isan'ny sakana amin'ny fianarana any ivelany eo amin'ny enti-manana. Mahaleo tena ary afaka miasa no sady mianatra ny ankizy mandraty fianarana any Australia raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ny fahaizana ny tena investissement mihitsy ny. Rehefa manam-pahaizana ianao manana mivoaka amina université tsara, azo atao hoe tena manana le fahaizana mihitsy dia tena ahafahanao manana asa tsara iny, ahafahanao mivelona, ahafahanao manangana ny orinasanao dia izay ma-investissement anazy. Marina any amin'ny Melbourne zany any Australia amin'ny ankapobeny mihitsy sady afaka miasa no mianatra mpianatra any. Dia rehefa miasa izy mahazo karama iny dia iny karama iny ihany afaka andohavany frais de scolarité any, iny karama iny ihany afaka andohavany hofantranony, iny karama iny ihany afaka andohavany sakafony dia afaka tena mivelotena tanteraka izy. Tanjona amin'izao fiaraha-miasa izao raha ny fanazavana ny ananganana université australienne eto Madagasikara. Isokafan'ny lalam-piofahana comptabilité sy finance amin'ny teny anglisy. Afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ny mpianatra ao aorian'ny fianarana mandritra ny roa taona. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny 12 Jolay lasa teo nampiatoana fandroany ny asan'ilay orinasa mpandoro arona plastika sy goudron etsy Andotapenaka taorian'ny fitokonana sy fanairana izay nataon'ny fokon'olona niaraka tamin'ny ivotoerana CDA Andotapenaka. Raha iverenana ny zavan-tranga tamin'ny 20 Jolay 17 sy 20 izany hoe heritaona katroka androany no nisy ny fampiatoana voalohany an'ity fandorana goudron ity izay miteraka voka-dratsy sy aretina samihafa amin'ireo mponina manodidina. Tsy voaja anefa io fanapahan-kevitra navoakan'ny distrika n'Antananarivo voalohany io hatramin'ity herinandro ity. Ny ampitson'ny voany io fanapahana io ihany tamin'izany fotoana raha ny fanazavana dia efa niverina ny fandoroana izay nataon'ilay orinasa milaza ho mahitahita ary mandraona ireo olona. Niverina ny tokony nandray ireo olona tamin'ity herinandro ity ary nitondra ny raharaha tamin'ny ambaratongan-drafitra rehetra voakasika. Manamafy ny fandraisana andraikitra isy ny fanaraha-maso ny fampiarana ity didy vaovao nivoaka farany ity ny fokon'olona sy ny ivotoeram-pampandrosoana etsy Andotapenaka. Raha vetrany ary ny fanampanazavana Irabarson ny Iranto mpampandroso raharaha eo anivon'ny CDA.
fa tamin'ny alarobia namoaka didy indray ny boriboritany voalohany ampiato an'io zavatra io dia antenainay fa tsy toy ny iverina indray ny teo aloha hoe iverina andoro izy fa mba manantena izahay any ampiarana ny mpanan-kery ity lalàna mivoaka ity. Ndraiky tsy dia manara-maso fa misy rafitra natsanganay olom-pirenena ihany vonona hitondra fampandrosoana ilaza ny zavatra tsy mety sy ny tsirariny eny anivon'ny fokontany dia ireny antsoina hoe cellule de veille ireny no manara-maso io fanarahana ny ity taratasy mivoaka ity ary raha ohatra ka misy fandikana izany dia avy hatrany zareo dia manantona ny ambaratonga fototra voalohany izany hoe manantona ny fokontany raha sanatria moa ny fokontany tsy miaino izay fanairana ataon'ireo olom-pirenena ireo dia miakatra hatrany any amin'ny ambaratonga ambony. Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa dia mandry tsy lavoloha ireo mponina ao amin'ny komina Bemanonga distrikan'ny Morondava anton'izany ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana saika ho isan'andro raha nambarany be ny tanàna any an-toerana no isehon'ny fanafian-dalo. Mikaela Ramalina. Basy mahery vaika ireo no entin'ny dahalo manafika ao amin'ny distrikan'ny Morondava indrindra ao amin'ny komina Bemanonga. Tsy ampy ny fitaovam-piadian'ny mpitandro filaminana ka antony mampirongatra ny asan-dahalo izany. Ankoatra izay, tsy mifandanja ihany koa ny herin'ny dahalo sy ny mpitandro filaminana noho ny fitaovana efa nilaozan'ny toetry ny andro, hoy ny fanazavan'ny miadamana Roberto be ny tanànan'ny komina Bemanonga distrikan'ny Morondava. Ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao dia tsy mahandry alina, tsy mahandry atoandro ny vahoakan'ny komina Bemanonga satria isan'andro vaky izao dia misy fanafiana mitapy-adiana ary mitapy-adiana mahery vaika toy ny Kalaky, Mas36 no andesin'ny dahalo tao amin'ny kominiko amin'ny tanàna tao hoe Tanantsoa foka komina Bemanonga fokontany Akazomanga omby 100 no lasan'ny dahalo dia maty moa ny tompon'omby sy ny zanany sy ny mpanaradia ray dia dahalo ray zany maty ny mpitandro filaminana zandary sy miaramila ny teko resahana eto. Ireo tompon'omby ihany koa no tena lasibatra amin'izay asan-dahalo izay ary saika ho efa isan'andro. Io alatromby io dia mandeha mikisaka makany amin'ny faritry ny Tanambao Mandabe izay fa malaza be ao amin'ny faritry Menabe. Fa ny mahagaga dia tsy mety tratra izay omby lasa fanaizana zany dia nisy ny ainana foy. Ary raha tena hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fitondram-panjakana dia raha fangatanay dia hoe ahoro aby ireo basy rehetra isaky ny komina isam-paritra satria tena mirongatra loatra ny asan-dahalo satria amin'izao fotoana izao ny ka hatramin'ny olo dahalo hatramin'ny olo boaka ny gadra afaka mitaha basy olo avy namono olo afaka mitahazona basy mbola sarotra ny vidy anana eny an-tsena toy izay mividy basy amintsika miteny izao. Isan'ny mampirongatra ity asan-dahalo ity ihany koa ny fisian'ny fanondranana omby any ivelany. Sahiran-tsaina ny mponina ary maro ireo tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana noho ny tsy fipetrahan'izy ireo ny tanàna noho izay asan-dahalo izay. 300 taon'ny mponina ihany araka izany no mazoto amin'izay fifidianana izay noho ny avitsian'ireo olona raha ny fanazavana trany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao na misy ifandraisany amin'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny komina Malembandy ihany koa ity tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny komina Bemanonga ity. Ny sehatry ny kolontsaina kosa indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny zazalahy tsy fampiarana ny fomba fanatontosana ny famorana izay natao tamin'ny endriny fahiny hoy ireo mpandala ny fomban-drazana sy ny mahamalagasy izay nanaovana fanadihadiana. Misy heviny avokoa raha ny fanazavana ny fitaovana rehetra izay nentina natanterahana ny famorana nentim-paharazana. Lala Volomyanta. Mirona makany amin'ny didimpoitra moderna na ala amerikaine ny ankamaroan'ireo malagasy amin'izao fotoana ka efa saika manadino ny fomba nentim-paharazana entina hanatotosana io famorana io avokoa ny rehetra. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny zazalahy anefa ny tsy fampiarana intsony an'ireny fomba ireny raha ny fanazavan'ny mpandala ny mahamalagasy iray. Amin'izay fotoana anaovana an'izay zany dia misy fombafomba atao ao ny maka rano mahery mioraka manao zavatra be dia be dia mahazo lela tia tanin-drazana sady matanjaka mahery fa tsy pelaka ary tsy maintsy lehilahy no mamora zaza tsy maintsy anaovana fomba amin'ilay miorakoraka sy mitabataba ireny mba ho lehilahy matanjaka fa rehefa vehivavy no manao famorana dia sarim-bavy ny zanakao rehefa tsy anaovana mahery selotra ireny izy dia jareo fa ny ankamaroan'ny zaza amin'izao fotoana ohatra manao sangan-dokotra izany dia mahikely dia mibotsaka pataloha dia pelapelaka. Raha ny fanatotosana ny famorana ara-pomba malagasy manana ny heviny avokoa ny fomba sy fitaovana rehetra nentina nanatanteraka izany.
ao anatin'izay famorana izay a dia misy ilay makaramy mahery nresatsika teo a asiana mazaka asiana akondro a asiana fary asiana volontsangana mazaka zaka tokantrano a ny akondro a tsy maty raha tsy mamela taranaka ny fary a mamy tsy lany mamina dia ny fataka velondravony viriliny zany mba tsy hanazavako zavatra be dehibe ny vity ny famorana iny dia voana setroka afom-bolontsangana le zaza mba volontsangana atsangana ny zavarehetra atao a ary ny volontsangana ny ravim-bolontsangana dia zao namaina aza dia velona foana. Lafin-javatra maro no antony safidianan'ny malagasy ny vanim-potoana ririnina anatanterahana ny famorana na ny didipoitra na ihany koa ny asoavana ka isan'izany ny tsy faharetan'ny fery amin'ny fotoanan'ny atsika. Mbola eo amin'izay lafiny kolontsaina izay hatrany tsy ampy ny sehatra anehoana ireo mpanao vakisova ny talenta ny eto amintsika ary zary adiny ihany koa ity kolontsaina ara-javakanto ity raha nambaran'ireo mpiangaly azy noho ny fiheverana diso miparitaka eny amin'ny fiarahamonina mikasika ny sova sy ny mpiangaly azy. Fanadihadiana hatrany. Kolontsain'ny ambany tanàna sokajian'ny fiarahamonina ho mpanao herisetra ireo raha nambarany mpikirakira ny sova ny lazaratsy mahazo ny sova sy ny mpiangaly azy eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Zary very anjavony ary tsy hita intsony ity kolontsaina ity raha ny fanazavana noho ireo antony ireo tsy ampy vokatra izay misehatra ahafahan'izy ireo maneho ny talentany. Io vakisova dia kolontsaina malagasy zay sainga rendry torimaso zay na faralahina sotoavana zao tsy izay ny tokony izy. Vanao vakisova ireo mifankalala foana mialatsiny amin'ireo hoe sanatria misy trangam-piarahamonina misy fiaretatory mifandray ireo tsisy herisetra fa le toetsaitsika mihitsy ny elako tsy neto raha ohatra somary masitsika hoe ny mpanao vakisova tompoko dia Juillet sanatria izay zava-draika zay le kolontsaina hoe mba izahana ho diovitsika hoe tsy ny mpanao vakisova sanatria an'izany ny mpanao herisetra rariny kosa raha mba hoe mba misy zany atao hoe lapan'ny vakisova zany satria ao zany ifampitana le tranga ao amin'ny fiarahamonina satria zay zava-misy amin'ny fiarahamonina dia vetesinankira. Zay zany tsy dia mahita sehatra kokoa raha hoe avy amin'ny fitondram-panjakana sy minisitry ny kolontsaina fa raha tsy fikambanana ohatry ny karakara hetsika zay vao afaka mandray anjara no ahafahanay. Ny tena anehoanay anazy amin'izao dia resaka famadihana sy resaka forazazy any zany tena kanolonay manao vakisova amin'izao ririnina izay. Raha ny eo amin'ny lafiny mahakanto no asiteny manana ny mampiavaka azy ny sova na zany eo amin'ny fitaovana ampiasaina na koa eo amin'ny hafatra entiny. Ny zava-maneno ampiasainay amin'ny hoe kolontsaina sy vakoka malagasy anazy aloha dia izay tsy mampiasa zavatra avy any ivelany fa aponga tapaka ny ampiasainay izay antsoin'olona hoe jembena tamtamma dia misy konkoa ny langorona fa alana ny mampalangorona anazy dia mivadika izy ataony mpanao sova hoe jomotsako dia kopantsina izay mahasova ny sova. Dia mametym izy dia manetana amin'iny amin'ny alalan'ny sova amin'ilay vahoaka. Miantso ny mpanao politika moa nefa tsy lazaina intsony any anaty propaganda. Mamefantsy zany ohatra ny hoe hitanao zao mamefantsy ohatra ny hoe resaka herisetra dia hoe antsoantso tabatabalava iray tanàna amin'ny herisetra tsy mety miantsy isy fiafarany na amin'ny radio na amin'ny tele midradradratra fa mipopoka sy mirevidrevitra amin'ny feom-basy mampivaran'oza no mampiakamidina ny tositra any Juillet amin'ny basy ako saritava zay vahoaka gasy tsy avec basy tsy afaka amin'ny danse fa dia mioroso ny tsangam-boly tsy mahita toroko fokony olerany tanàna vao miheno izany. Raha ny fanazavana trany isan'ny fanohitra iray ampitoviana ny fomba fijery mikasika ny vakisova sy ny mpiangaly azy ny fanomezana sehatra azy ireo amaky-batsilana ny zava-misy iainan'ny sarababem-bahoaka eny anivon'ny fiarahamonina noho ny fahantrano. Eo ihany koa ny raharaha-politika eto Madagasikara izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha nambaran'izy ireo. Ny volana aogositra izao no isy hetsika manandratra manokana ny sova malagasy. Maresaka raisam-pirenena kosa indray andro vitsy mialoha ny fifidianana filoham-pirenena ao Mali nanao fitorohana ny amin'ny fisiana osika ny mpanohitra ny toerana misy karazany roa samihafa raha ny nambaran'izy ireo ny fichier électoraux any toerana mitsipaka izay kosa ny sambatra raha-mpanjakana miadidy ny fifidianana any toerana. Fanadihadiana. Ny 20 Jolay izao no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny ao Mali. Miisa 420 ireo kandida anatin'izany, isan'izany ny filoham-pirenena amperinasa. Manany isian'ny osika sahady ny avy amin'ny antoko ny fanoherana malianina. Nambaran'ny filohany ity antoko ity fa misy karazany roa samihafa ireo antota taratasy na fichier électoraux. Tsy mitovy amin'izay efa navoaka sy natao audit tamin'ny volana May lasa teo ny antota taratasy mivoaka ao amin'ny tranokala ny sampandra raha-mpanjakana misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo.
tato anatin'ny fanadihadiana izay nataon'ny fanoherana ihany araka ny fanazavana no nahitana izy ireo fitombon'ny isan'ny birao mpifidianana sy fitombon'ny isan'ny mpifidy, anaran'olona miveriny-ndroa na ny doublon, anarana tsy misy sary, tsy misy toerana sy birao voafaritra andatsahany ny vatony. Tsy tatao ihany koa ny anaran'ireo teratany mipetraka ivelany ny firenena malianina. Mahery ny roety sy iray tapitrisany totalin'ireo mpifidy izay nahitana izy ireo fahadisoana hoy ny filohan'ny antoko-mpanohitra ny antoerana. Takin'izy ireo araka izay nisy ny fanitsiana farak'izay aingana an'ity atotam-baovao ity. Olana ara-teknika kosa no mety isy raha nambarany sampan-draram-panjakana malianina miadida ny fifidianana. Nolavin'izy ireo kosa ny filazana fisian'ny osoka. Mifarany etsy ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy ny fanaranao ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana feno nanaranao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.